Maroso angana ny asa fanitarana ny serana sambo ny Toamasina izay efa vita 2.7 isanjato amin'izao. Tetika sa goavana ny raha ny Madagasikara sy Japon nanomboka tamin'ny taona 2010 izy io ary kendrena ampitombo ny hafahafahan'ny serana na mandray kontenera hatramin'ny iray tapitrisa isan-taona. Amin'ny taona 2012 dia ho afaka mandray ireo sambo lehibe super posta Panamax ny toerana fiantsonana vaovao C4. C4 leo ataotsika zao io 63 metres efa hovitaina amin'ny volana mars 2026. Ny ke koa rehefa mitombo ny halavany ke afaka mandray sambo maromaro tsika to dia nyray miaraka dia tsy misy tsony zany le fajanona sambo aorady satria iny zany anisany hoe tsy dia mety amin'ireo tatitra satria raha vao immobiliser na dia ray andro fotsiny araka sambo dia efa misy perte de profit fa rehefa vita reo fitamprasy ireo tsy misy tsony atany. Ankoatra izany manangana lalana migodana makany amin'ny lalam-pirenena faharoa sy manofana tanora amin'ny alalan'ny Port Academy Center Toamasina anany pacte ny SPAT everina fa ampitombo asa anamafy ny toe-karena ary anandratra ny toerany Madagasikara amin'ny sehatra ara-baritra iraisam-pirenena ity tetikasa fanitarana ity. SMTV masovao tontolo fanabeazana.